Itiavako malala amin'ny Tompo, tsy hitsahatra Tompo aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao marain'izao ry havako ahafahantsika miderin'Andriamanitra indray. Ahafahan'ny Tompo mampahery antsika raha teo koa. Dia andeha ny Salamo 430, ny andinin'ny voalohany mitsahatra amin'ny andinin'ny fahatelo no iraintsika, no ovakitsika. Salamo 430, andinin'ny voalohany mitsahatra amin'ny andinin'ny fahatelo. Hitsangantsika hideran'ny tompontsika. Hiderin'Andriamanitra isika manao hoe hisaotra ny Jehovah lalan-dafa aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miarama mankalaza ny Jehovah amiko, ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Amen. Ny hira fahatelo, ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Isaorana ny andriambanditsika fa fitahiambe nomeny ho antsika hatreo amboka ka mandrakantitra isika enika nisonilanitra tsy mety tapitra nalany ny areny tsy tafaritra ny sisizay omeny fanahisambatra sy fomiadana no efa santatra izay andanana. Ivavaka isika. Andriamanitra arinaiza any an-danitro, misaotra anao indray izahay midera anao, mankalaza anao. Fa noho ny fitahinao, ny fanambinanao, noho ny fiarovanao, dia mahatratra izao marain'izao zahay. Ary tsy hoe mahatratra fotsiny fa mbola nitarihanao fanamasina ihany koa, ka tonga eto amin'ity toerana ity indray. Aka fampahirezana avy aminao Andriamanitra, ahafahanay mitondra ny fiainanay ao anatrehanao, mandritra izao lavanandro izao indray. Indreto ary izahay, raha anaritra izao fampahofavahana izao, andre ny teninao, dia ianao fanamasina miaraha miasa aminay eto. Ary mialoha izany rehetra izany, dia mangataka fambelan-keloka avy aminao Jesosy Kristy izahay, ka mba havelao ny elokay tamin'ny lasanay rehetra. Izany ny vavaka ataonay minarinao Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havako. Andeha ry havako ny hira fahavalo sy roanjato, ny andinin'ny faharoa no iraintsika. Aorian'izany dia andray ny tenin'Andriamanitra isika. Ny teny masina mitondra herefa mandrava ny manjo ireo zay orefo ka mendrika ho tanàna anaty hofananana. Vavaka isika. Andriamanitra handray ny teninao indray zahay amin'izao marain'izao, dia miasa mahery aminay ianao fanamasina. Andraisanay izany teny izany, mba hahafahan'ny teny mamobe ao anatinay,
ka hitondra fampahirezana ho anay sy ho an'ny hafa izany. Aminarina ao Jesoa. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity an'io ry havako dia ny Agay 2, ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 7. Ny Agay 2, ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 7. Toy izao ny vakin'izany mofinaina izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tamin'ny andron'ny 20, tamin'ny volana 7 no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah nentiny Agay mpaminany nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela zanaky Selitiela, governoran'i Joda, sy amin'ny Josoa zanaky Jozadaka, mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha, fa manao ahoana kosa ny fahitanareo azy izao? Moa tsy toy ny tsinotsinona eo imasonareo ity? Nefa mahay reza ankehitriny ry Zerobabela, ho Jehovah, ary mahay reza ry Josoa zanaky Jozadaka, mpisorona be, ary mahay reza ianareo vahoaka rehetra, ho Jehovah, ka miasa fa izao nomba anareo, ho Jehovah Tompon'ny maro. Araka ny teny fanekenana nataoko taminareo, fony nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, koa aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompon'ny maro: indray maka koa, rafaka kelikely, dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tanymaina, ary ampiroroko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay ry ny firenena rehetra, ary ho fenoko voninahitra ity trano ity, ho Jehovah Tompon'ny maro. Any volafotsy, ary any volamena, ho Jehovah Tompon'ny maro. Ny voninahitra ity trano ity any aparany dia ho lehibe noho ny tany aloha, ho Jehovah Tompon'ny maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehovah Tompon'ny maro. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andray ny afatra avy amin'ny Tompo sika ry havako, andeha hitsangana isika izao, ka ny hira 1:717 no hiraintsika. Ry Jesosy mimonena midira ianao, ny fonay manantena andray anao izao, kizay misalasala ampaherezonao, dia miahalala ny fitiavanao. Petraka ianareo ry havako. Tsy hitsahatra hitombo aminareo ry havako ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa mandinika izao soratra masina izao tsika ry havako, izao boky ny Agay izao dia boky tsy lava akory, fa fohy, nefa mirakitra hevi-dalina, mirakitra hevitra vaventy ny amin'ny fiainany mpino. Fa inona moa no tena resahana ao amin'izany boky ny Agay izany? Raha ho resantsika vetivety ny hevitry ny anarana hoe Agay, dia hoe andro firavoravoko. Andro firavoravoko. Izany no hevitry ny teny hoe Agay. Heverina fa nandraisana ity anarany Agay ity dia iverin'ny mpandinika fa teraka tao anatin'ny andro firavoravona izy. Izany ny andro firavoravona izany moa dia ny andro nahatsiarovan'ny zanak'Israely ny fanafahan'Andriamanitra azy niala tamin'ny fampahoriana tany Egipta tamin'izany fotoana izany. Iverina fa i Agay ity ihany koa, arak' izao tantara izao, dia
isan'ireo olona izay babo tany Babilôna tamin'izany fotoana izany, ary isan'ireo sisa izay niverina tany Jerosalema. Ary izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe ireo vahoaka sisa tafaverina tany Jerosalema indray. Inona moa ny zava-misy ry havako tamin'izany fotoana izany tafaverina tany Jerosalema ireo vahoakan'Andriamanitra babo tamin'ny Babilôna ireo? Dia izao ny zava-nisy tamin'izany: rava ny tempoly, ary fanorenana indray ny tempoly moa no hitantsika amin'izao Hagai 2:2 ka hatramin'ny 7 izao. Ary raha ny marina aza dia ny Hagai 2 sy ny 2 mihitsy dia miresaka izany fanorenana indray ny tempoly izany. Rava ny tempoly, mahantra fadiranovana ireto vahoaka ny verina avany ampahababoana ireto. Mahantra fadiranovana izy ireo. Izao koa anefa ny zava-nisy tao Jerosalema tany Joda tamin'izany fotoana izany, nisy ireo olona vitsy anisa izay efa nanango karena nandritra ny fotoana maro tany Joda, ary voatonga ireto vahoaka sisa avy any ampahababony reto dia voamaindray napahoriany ireo olona izay nanan-katao tamin'izany faritra izany. Ny zava-nisy ary dia nitrongo voaomana ireto vahoaka ny Israely babo tany ampahababona reto raha niverina tany amin'ny tany nisy azy ireo izy ireo. Toa tsy nanana tany intsony izy ireo, na ny anorenana trano, na ny ambolena sy ny sisa, dia sahirana mafy izy ireo. Lafo dia lafo ny vidim-piainana tamin'izany fotoana izany. Ary izany fitsikerana izany zava-nisy tsy ny fandany izany mihitsy no tsikerain'ny Hagai amin'izao soratra ny soratan'izao. Ary heverina fa tanjona lehibe amin'ny fanorenana ny tempoly indray eto dia ny ampiverenana ny zanak'Israely ao amin'Andriamanitra, mba hahatonga an'izy ireo heritreritra fa rehefa atao aloha ny an'Andriamanitra dia Andriamanitra indray no mamerina ny fiainan-tsikelikely rehefa avy eo, na dia ao anatin'ny fahantrana lalina aza izy ireo. Noho izany dia Hagai no mitarika ny olona anatanteraka ny tempoly eto, amerina anangana indray ny tempoly. Ny tsy hoe zava-mahagaga moa fa ny zava-misy eto amin'ity soratra masina ity dia tsy ny vahoaka ihany no nitaomina handeha hanangana ny tempoly, fa hatramin'ny mpitondra fanjakana koa aza dia notaominy Hagai mpaminany anangana indray ny tempoly, ary dia samy nanatanteraka izany izy ireo, na dia ela aza satria nandritra ny 70 taona vao vita izany tempoly izany. Ravako malala amin'ny tompo, na dia ao anatin'ny olana goavana aza ireto zanak'Israely reto, everitsika fa toy ny zava-misy eto amin'ny tanintsika koa izany. Ahitany goavana nanovatany ny zanak'Israely avy any ampahababona, tsy namokatra ny tany, karakaina ny tany, ary dia nitrongo voaomana araka ny voalaza teo ireo vahoaka ireo. Niantona ny orana, kely dia kely ny rano, ka sahirana mafy izy ireo tamin'ny fambolena izay natao. Vokandriavako malala amin'ny tompo, voatonga tany ampahababona izy ireo dia samy nanao izay ivelomany, adiny indray ilay Andriamanitra nanafaka ny ainga avy any ampahababona. So ihany fa nisy any Hagai mpaminany izay ny fidin'Andriamanitra, amerina n'izy ireo indray ao amin'Andriamanitra, ary zava-dehibe amin'izany ny fananganana indray ny tempoly. Noho izany ary havako, inona moa no afatra tiana ambara amintsika amin'izao maraim-baovao izao ahafahantsika mifampaherindray eo amin'ny fiainantsika. Raha te hanana fiainana milamina, tony hananana fiadanana sy fifaliana isika, dia mila tanterahana aloha ny an'Andriamanitra, atao vaindoha andaharana aloha ny an'Andriamanitra, vaindoha andraharaha aloha ny an'Andriamanitra. Zany ry havako no afatra
tianao ampitaina ao antsika eto amin'izao mofinaina ho antsika izao. Atao aloha ny an'Andriamanitra izay vao ny anao marina fa eo ny fahasahiranana maro samihafa izay nisy. Fa dia atao vahindohan-draharaha aloha ny an'Andriamanitra. Na izany aza na atao vahindohan-draharaha aza nefa ny an'Andriamanitra dia tsy afaka manao ny an'Andriamanitra samy rery isika ka hoe za havita ity ampanaovan'Andriamanitra ity fa ny zava-misy eto dia mila fiombonana izany, atambatra ny hery amin'izany fanaovana ny asa n'Andriamanitra izany mba hahavita izany arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Raha eto Madagasikara tokoa ry havako ankehitriny dia ekena fa sarotra dia sarotra tokoa ny fiainana ankehitriny. Na dia midina aza ny vidin-tsolika ny zava-misy dia tsy niena ny vidim-bary, vidin'ny menaka, lafarinina, ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsy maintsy ilaintsika tsy miheny izany fa miziriziry eo. Ary raha vao mety miakatra kely indray, hiakatra kely indray vidin-tsolika eo rehefa eo dia hiakatra indray eo rehefa avy eo. Ary raha toa ka midiny indray izany ao aoriana dia tsy hena indray izany fa hijanona eo. Noho izany raha avako malalo amin'ny tompo dia misarotra ny fiainana. Noho izany raha te hiaina milamina ao amin'ny tompo sika na dia miakabidy hatrany aza ny fiainana dia mila manao vahindohan-draharaha ny an'Andriamanitra toy izao ifoazantsika maraina izao. Tonga eto amin'ny tempolin'Andriamanitra mandray fampahirezana avy amin'Andriamanitra izay. Aza manao ny fitenin'ny olona tsy mpino an'Andriamanitra izay entsika indraindray ny fiarahamonina manao hoe nareo reto dia te lany andro fotsiny amin'ny fivavahana tsy hihinan-kanina ity. Ny fahasahiranany ty efa zao no mianjady, mbola laniana ny ampiangonana indray ny fotoana, laniana ny fitoriana ny filazantsara, tafika masina, mandeha any amin'ny toerana risy ary. Tsy izany anefa ny tian'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ry havako fa ny azy aloha, satria araka ny boky ny Eksodosy dia noforonon'Andriamanitra, ny boky ny Deutéronomie noforonon'Andriamanitra hanompo azy sika. Ary izany fanompoana n'Andriamanitra mila tanterahantsika izany dia atao isan'andro. Tsy misy vakansa izany fanompoanan'Andriamanitra. Isika olombelona misy vakansa kely hoe dia mba hiala sasatra kely ary, fa tsy hoe miala sasatra any ianao dia any adino indray aloha Andriamanitra. Fa naiza misy atsika, toerana misy atsika dia mila manompo an'Andriamanitra isan'andro sika. Ary raha mbola mitoetra ho kristianina marina tokoa tsika dia tsy hoe mila manompo an'Andriamanitra aza fa tsy maintsy manompo an'Andriamanitra. Raha avako malalo amin'ny tompo, inona koa no zava-misy eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Ny agaitoko faharoa dia tsy hoe fanentanana hanao ny tempoly akory, fa efa eo ampanatanterahana ny tempoly izy ireo. Ny agaitoko voalohany no miresaka ny fiandohan'ny fanatanterahana izany, fa eto izany dia efa eo ampanatanterahana ny tempoly izy ireo. Inona indray no afatra heverina fa ho azontsika amin'izany efa fanatanterahana ny tempoly izany, ary eo ampanatanterahana ny tempoly Andriamanitra eo no mampahery ireo vahoaka an'Andriamanitra hanao ny tempoly ireo. Noho izany rehefa ko malalo amin'ny tompo, raha efa nampahery azy Andriamanitra tany aloha dia mampahery izy eo, ary mandra-pahavita ny tempoly dia mampahery ireo zanak'Israely vitsy ireo Andriamanitra. Zava-dehibe ry havako hoe vitsy io, vitsy anisy io, fa na dia ny miakatra any an-danitra aza dia voalaza ny soratra masina fa vitsy anisy izany. Noho izany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra marina dia meteza ho isan'ny vitsy tena manao ny asan'Andriamanitra, fa tsy ilay betsy androfana manarakaraka eny fotsiny dia mieritreritra fa vitany ihany io fa
alao ataony aloha de manarakaraka ensika rehefa any ariana any nefa mba mikoto ny taona nanimponan'Andriamanitra eo ihany dia mba kotiana ihany na dia le tsy nanaovana azy efa zao taona zao no nanao an'ity tato amin'ny sampana zao efa zao taona zao avy ny andraikitro sy ny sisa sy ny sisa ny fanontaniana dia hoe tena niasa marina tokoa tao amin'Andriamanitra ve ianao zao ary avako mahalala amin'ny tompo fanatanterahana ny asan'Andriamanitra tamin'ny fananganana ny tempolo moa ity fa eo amin'ny fiainam-panompotsika aiza ho aiza ianao zao vao hanomboka ve eo atenatenany ve aiza ianao zao tsarovy aloha fa na aiza ianao na iza dia mampahery ianao Andriamanitra amin'izany asa fanompoana sy asa lehibe tanterahanao amin'ny fanarahan-dia azy zany mampahery antsika Andriamanitra na ny am-panomboana na eo atenatenany na ny aorianan'ny asa fomba fitentsika azy moa dia hoe na any aloha mandritra ary aoriana dia eo hatrany Andriamanitra mampahery antsika amin'izany asa n'Andriamanitra tanterahantsika izany koa mahereza ary avako malalo amin'ny tompo fa mampahery anao ny tompo amin'ny asany izay tanterahanao mila tsaroanao mandrakariva dia hoe aiza ho aiza amin'ny asany ianao zao aiza ho aiza satria isika koa dia mila manao tombanezaka ny tenantsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tsy mandehandeha ho azy fotsiny ihany aiza ho aiza isika zao aiza ho aiza eny ampiazaka zahantsika zao so dia mba makaina kely satria vakansy ny andro minao fa tsy izany sika fa ilay miazakazaka tsy mitsahatra amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy ho an'ny tenantsika ihany fa hahafahantsika mampahery ny hafa koa aza manay ary ianao ry havako fa izao ny tenin'Andriamanitra izay ampaherezana anao sady voalaza eto amin'ny perikopa rahateo manao hoe maherezaka kehitriny ka miasa fa Jehova ny momba anareo hoy Jehova tompony maro amen vavaka isika ry havako Andriamanitra ny aiza ny an-danitra ao misaotra anao izay no ny amin'ny teninao izay nampitondrainao any agaim-paminany fa nampitondrainao anay koa hifampaherezana ny amin'izao marain'izao mba hahatsapahanay eo amin'ny fiainanay fa ny asanao Andriamanitra aloha no maika ny fanjakanao Andriamanitra aloha no maika satria na ianao Jesosy Kristy aza rehefa nanoloana ny fahafatesana dia tsy maika tamin'izany ianao fa efatrandro taty aoriana ianao vao tonga tao amin'ny fahafatesana Kristy mpamonjy anay io indreto koa ary izahay manomboka izao dia hanao maika ny asanao Andriamanitra hanao maika ny fanjakanao Andriamanitra fa tsy hijery ny anay manokana fa rehefa ataonay ny anao dia ataonao Andriamanitra ho azy ny anay ka dia andeha ho azy ny fiainanay na dia tsy ilaozan'olana azy izany eo ihany koa tompo amin'ny asanao tanterahana dia mila manao tombanezaka ny tenanay mandrakariva izay manao hoe aiza ho aiza eo am-panomponanao zao zahay sao dia vao manomboka sao dia eny atenatenany ary sao dia mieritreritra koa azy izay fa efa hifarany izany nefa ianao Jesosy Kristy dia mbola tsy tonga ety aminay noho izany tompo dia mila ny fampaherezanao isan'andro zahay amin'ny asanao tanterahanay ary samy hafantatra tsara ny tenanay sy ny asanao tanterahanay zahay mba hahafahanay tsy mirorosaina fa mandeha mahitsy amin'izany asa tanterahana izany ankehitriny tompo izay dia mitondra mavaka indray ny synodina lehibe izay efa eo akatoka tokoa ankehitriny eo ny efa vita izao ny fifidianana ireo birao hitarika ny synodina lehibe androsondray amin'ny fifidianana ireo mpiandraikitra fohibe
ary aorian'izany vo iroso amin'ny fifidianana izay filohan'ny efijekemo mbola asa lehibe sy goavana izany fa mivavaka izany izay mba ho eo ambany fitarihanao fanamasina. Mivavaka koa izahay ho an'ireto mpanomponao reto izay tonga mavitrika ny amin'ny fanomponanao amin'ny fanatrehana izao fampoavavahana izao, dia arovindray izy ireo ambino taio amin'ity andro anio ity, ka izay rehetra ataony ka sainy dia eo ambany fitarihanao fanamasina. Anao zava-dehibe sady maika ny asanao any izy ireo, ary dia andiny tena mandrakariva ny amin'ny toerana misy azy eo amin'izany fanomponanao izany. Misy namanay teo izay andeha hiainga eto amin'ity toerana ity, ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao dia hainao Andriamanitra omba azy ireny amin'ny lalana izay ho diaviny. Izay rehetra sy votononay kosa tamin'ity marain'ity nefa fantatrao fa mahasoa anay dia tanterao amin'ny fiainana indray izany. Mivavaka ay kosa atambatra ay amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe raha naiza any an-danitra, ho amasinana iny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Mehoana an'io izay anona saza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanao izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakam-panahy, manafana amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira 520 sy 300 riavako no ataontsika izao andinin'ny fahatelo dia hotononona ny tsodrano, hitsangana isika rehetra. Mba mahareta Jesosy amina ny tanany mahery iambina, aza malaky resy tahotra fa izy tsy hialamina, matokia ny mpamela eloka azakivy tsy ho fatihana, matokia re, matokia re, matokia Jesosy tsy andahoana. Raitso amin'ny finoana sy ny fanantenana riavako ny tsodrano, tonohina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampihonoana mandrakizay sy fanantenana tsara ny fahasoavana, no ampionana ny fonareo anie sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Hipetraka ianareo riavako, hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Mahereza riavako.